isika eto dia fotoana efa lehibe indrindra izay hitahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Tsy miala maina mihitsy izany ianao amin'ity androany ity fa handray fahasoavana avy amin'ny Tompo. Ho anao izay manaraka ny tokantrano ihany koa dia ho tahin'Andriamanitra ianao. Ho sitrana ny marary, ho afaka avokoa ny olana rehetra, mpandresy ianao androany satria miaraka amin'ny Jesosy izay mandresy isika. Amen. Andao isika rehetra nomboka amin'ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka, ka saiko ihany koa isika ny tokantrano hivavaka. Isika eto toerana andao hitsangana hivavaka, hanolotra izao fotoana izao mba tena ho tahin'Andriamanitra ny fotoana. Vavaka ary isika rehetra tompoko. Amin'ny anaran'i Jesosy, manolotra ity fotoana androany ity izahay mba tena ho tahin'Andriamanitra. Niza manaraka amin'ny fotoana manompo anao eto amin'ity toerana RHEFI Androndrakely ity amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinana izao fotoana androany izao. Koa dia atolotra amin'ny anaran'i Jesosy ny fotoana rehetra mba fotoana kasitrahana, mba fotoana ho tahina, ary izay rehetra manompo an'Andriamanitra dia atsapa mihitsy izy hoe Andriamanitra velona, Andriamanitra izay tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy ho tahina ny fotoana rehetra androany, hanokatra lalana Andriamanitra amin'ny alalan'izao fotoana androany izao, hanokatra fitahina, hanokatra fanambina, niza fiangonana manompo anao eto dia ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy. Anangana fahasoavana, anangana fitahina hita amin'ny fiangonana rehetra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina izao fotoana androany izao, tahina izao fotoana androany izao. Ny marary rehetra ho sitrana, ireo mandalo ady sy olana dia ho tahina ny fiainana. Ny any tokantrano dia ho kasihan'Andriamanitra. Isiery lehibe, naiza narahany ny olona ity fotoana androany ity dia isy fahasoavana ho raisin'ny olona. Amin'ny anaran'i Jesosy, miasa aminay ianao Andriamanitra, miasa aminay ianao Andriamanitra, tena miasa aminay ianao. Noho ny fahasoavana dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa mpandresy zahay amin'ny anaran'i Jesosy. Tahina ity fotoana androany ity, tahina ity fotoana androany ity. Misaotra anao Andriamanitra, mankasitraka anao Andriamanitra. Voninahitra dia atolotra ho anao rery ihany. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fanatrehanao. Haleluya, haleluya, amen. Dao mbola anao tiaka mahafon'Andriamanitra isika rehetra tompoko. Haleluya, haleluya. Hideran'i Jesosy avy hatrany isika eto amin'ity toerana ity dia manasa anao mba tena anao fiderana tsara ho an'Andriamanitra mihitsy ianao. Sady izany ve izay manome voninahitra anao izy ny tenin'Andriamanitra dia mba homeko voninahitra ihany koa. Asaintsika ireto mpitarika fiderana ireto hitondrantsika ho amin'izay. Haleluya, haleluya. Dia mbola manamafy ny fiarabana izay efa nataon'ny mpanompon'Andriamanitra teo tompoko. Na ianao tonga eto na ho anao izay ao atokantrano ao manona ny fiadanany Tompo sy ny fahasoavany aminao mandraka hariva izay ny Tompo any ahitanao ho tononoko aminao ilay sodrano izay notonon'ny Debora mpaminany vavy tamin'ny Jaela hoe ho fahasoavana aneo amin'ny fiainanao ny famindrampon'Andriamanitra ane anaraka anao naiza toerana aleanao. Amen. Isika kristiana dia tokony hiambina amin'izao andro farany izao satria izao dia efa fantatra hoe andro farany satria efa manakaiky ilay andro hiavian'i Jesosy. Inona moa ny fomanana tokony ataontsika amin'izao andro farana izao dia ny vavaka izany. Mila miambina amin'ny alalan'ny vavaka isika satria raha ho avy eny amin'irao landra Jesosy dia anisan'ny andray an Jesosy sika sy ianao raha tena vonona andray an'Andriamanitra amin'ny andro farany izany ianao miambina ao anatin'ny vavaka ka hoy aminao amin'ny tenandroany tsy hoe topoy tsara Jesosy hideran'Andriamanitra sika amin'izao ora sy fotoana izao dia raha ho amin'ny fonao rehetra Jesosy dia raha ho amin'ny sainao rehetra Jesosy fa eto izy androany manatrika an'ity fotoana ity ndao ary araka hideran'i Jesosy sika tompo. Zaya no zanare tie, umana kugura
senasike wanyandanitani wanisike lapasusitaranu senasike wanyandanitani wanisike tumpuretikuanu senasike wanyandanitani wanisike lapasusitaranu senasike misy ten'Andriamanitra ao amin'ny matitoko fahatelo dia ny andiny faharoa manao hoe mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra. Amaina, fotoana tokony hibebahantsika izao dinino fiainanao. Hoy aminao hoe ninina toetrandro, ninina zava-miseho amin'izao fiainana izao manana foana anao toe-tsaina ho vonina hitsenan'i Jesosy Kristy any amin'irao ny lanitra. Sady izany ve ndao mbola toy iteran'Andriamanitsika tompoko ao anatin'izany ira izany dahoara.
hariva fiavianitzeso faefaifaniumana senanawateso nayururazanikuchuka naifanezazaniserasa nenifanatena senanawateso nayururazanikuchuka naifanezazaniserasa nenifanatena senanawateso Vianiteso, faefaliumana, senanawateso, naniunafiso, vianiteso, faefaliumana, senanawateso, nayururozanikuchuka, naifanezazanitserasa, Nenifanatena, senanawateso, nayururazanikuchuka, naifanezazaniserasa, nenifanatena, senanawateso, nenifanatena, senanawateso. Asutiakanana mafeo ansesosi. Ratena vuna tokoa ianao a miomanao amin'izany fiainana mandrakizay izany a dia ho azonao zany sady izany ve ny zanak'Israely a rehefa nitahiry zava-bohozina izy a dia na le tanàna kely natao hoe ay ary dia tsy resiny fa rehefa tonga saina kosa izy a dia nanamasy tena dia namindra fo Andriamanitra. Halleluja, ka hoy aminao amin'ny tenandroany ity. Teo any an-danitra ve ianao? Araka ny ten'Andriamanitra manao hoe izay tsy manam-pahamasinana dia tsy mba ho any an-danitra any. Te hitonanao androany, andeontsika hanamasina amin'ny tenantsika. Hiomana farao avy Jesosy eny amin'ny ranonlanitra dia anisany tsenana azy izao sy ianao a. Ho tafakatra daholotsika sady izany ve azontsika ny amboaran'izao fampontsika an'Andriamanitra izao a dia niara-paly an' Jesosy ao an-danitra ao. Andeontsika hifantoka ao anatin'ity iray ity a. Dia tena tangamin'ny tananao a miraisa amin'Andriamanitra ianao dia tenen'i Jesosy hoe anamasy tena izahay Jesosy hoe hitsenanao eny amin'ny ranonlanitra. Misaotra anao izay Jesosy, midiranao izay mamem-voninahitra anao, mankasitraka anao Jesosy, lehibe ny fitiavanao sy ny famitramponao, mankasitraka raha eo. Alleluia, alleluia, misaotra Jesosy, anamasy tena. Manjakizay igual, fifamianjaya, lai tuerana, andau ni etiau, ratungi lai futoni lai, hanemi lai chope chafarani. It's
Anamasitena izay Jesosy. Ny teninao milaza fa izay tsy manam-pamasinana dia tsy ho any an-tanitrano. Mifona noho ny amin'ny zavatra rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izay Jesosy. Dia hitsenanao any amin'ny ranonlanitra izay Jesosy. Dia hitsenanao izay mankasitraka anao izay Jesosy. Vony izay akatra rahatsonga ianao Jesosy. Itsenani vavaka Alakamisy Potukana uana Akukuirera sifana Bizautu tuliza Itsenani pamuza Aita ganya Revununa Itsenani vavaka wanyaminya Revununa wiakasha Itsenani vavaka wanyaminya. Da mbola ifantoka ihany isika. Vonina tokoa ve anao hitsenan'ny mpampakatra? Tsy maintsy ho avy nefa izany oro izany. Izay hitsenan'ny olona rehetra, hitsenan'ny mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy, hitsenany an'ilay Jesosy hampakatra azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa anio mibebay ianao dia manolora teny, mitenena hoe bebaka aho ary vonina ny andra Jesosy, vonina ny tena hitsenan Jesosy eny amin'ny rahony lanitra. Sika fiangonana rehetra, toa koa sika ny tokantrano, manao vavaka tahaka izany ianao. Dao ary sika rehetra topoka hivavaka. Sandrato feo atsika, samy vavaka. O Jesosy eo, anamasina ny tenanay izay. Ho amin'ilay fampiakarana, ho amin'ilay fampiakarana, mibebaka ny amin'ny raha tsy vitanay izay. Jesosy eo, mpamindra fo ianao. Amen, 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 amen. Mamelany fahotanay, mamelany tsy fahatanteranay. O Jesosy eo, mpamindra fo ianao. Ndretotra ny fiangonana, izay rehetra mila anao, vangio amin'ny famitramponao, ary anio dia manamasina ny tenanay izay ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Amen. Samitsika mivavaka riavana, mivavay ianao. Natsona ianao mba handova ny fiainana mandrakizay, nofidiana ianao mba handova ny fiainana mandrakizay. Amen, 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 amen. O Jesosy eo, misafidy ny anamasina ny tenanay. Tsy aiza ao aminao ihany ny hamasina anay, hanamboatra anay, olona araka ny sitraponao. Amen. Jesosy eo, ndreto fiangona, tsy raraha manamasina ny tenanay. Amen, 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 amen. Halleluja. Ho any an-danitra izay, anompo an Jesosy, ho any amin'ny fiainana mandrakizay izao lalana izao. Tsy izao fiainana izao ny havarinanay, fa namasina ny temponay sy ny tempananay izay. Ho any an-danitra izay, ho any an-danitra izay. Ninina miseho, ninina mitranga. Hamasi ho an Jesosy ny fiainanay. Voatokana ho an'Andriamanitra ny fiainanay. Voatokana ho an'Andriamanitra ny hoavinay rehetra. Jesosy eo, olona ho any an-danitra, olona ho any an-danitra. Amen, 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 amen. Oh, misaotra Tompo, misaotra Tompo. Na
aritsenany jesosy any amin'ny rahaolanitra zay rehetra mibebaka tamin'ny fony rehetra izy dia Andriamanitra amonjy azy noho ny amin'ny rano jesosy efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana vonjena avokoa ny olona rehetra ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy olona mena amin'ny famasinana ny fiangonana rehetra manomboka izao sotra tompo voninahitra tolotra ho anao irery ihany amen samy mahazo toerana isika fiangonana aleloia manatrika antsika eto Jesosy vavaka rehetra izay nasandratra ao eny fa natany tokantranona teto toerana dia fa meno antsika Andriamanitra amen aleloia andeha isika roso amin'ny fanatitra avetrany amin'izao ora izao sy ahafahantsika makatoa an'Andriamanitra sady izany ve isika moa mpanaradian'i Jesosy dia mila manaiky ny tenin'i Jesosy hoento ny fahafolo-karena ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny trano fireketako mba sikanina ao dia izy ao toetra amin'izany aho ozy Jehovahandriamanitra raha tsy hovaiko anareo ny varavaran'ny lanitra trano fitehirizan-tsoa kapidiana n'Andriamanitra ny fitahina mananambiampy ho amintsika fiangonana ho aminao izay manatanteraka amin'ny fahafolo-karena ane izany dia hoentsika mirety vata roa reto ny fahafolo-karena rehefa avy eo kosa dia ho tatazana ny fanatitra ny sitrapo hitotra fideranan'i Jesosy ihany ireto mpitarika fiderana ireto mandrositsika rehetra tompoko oh
ndao mbola iteka mafo an'Andriamanitra ansika toko raha mbola misy mafony zany dia ataovy ihany Jesosy Jesosy mahery mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay satsy zany ve alleloia dia arabaina avokoa ianareo rehetra zay toka manarika an'ity fotoan-dehibe ity arabaina amin'ny anaran'i Jesosy dia arabaina ihany koa reto vahintsika avy any amin'ny nosy Maorisy avy ao amin'ny fiangonana misy any Papoasoka tonga miaraka amintsika manompo an'Andriamanitra eto hoy aho amintsika rehetra amin'reto namany reto ihany koa ny tompany hitantana antsika ary araka amintsika mandrakizay mbola teka mafy antsika amin'ny anaran'i Jesosy 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 mahagaga tsy miova omaly anio mandrakizay satsy zany ve dia arabaina tahak'izany ihany koa ianareo rehetra ny tokantrano any zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao amin'ny anaran'i Jesosy hitokany aminareo any ny herin'Andriamanitra ka ao anaty ity fotoana ity ny marary ho sitrana ianareo ihany koa ho sitrana amin'ity fotoana ity Andriamanitra hiasa ka na dia ao anatin'ny sarotra indrindra ary ny firenentsika ho avan'Andriamanitra ianao ho avan'Andriamanitra ny rehetra alleloia raha mbola misy teka faran'izay mafy ty ataovy ihany amen mena voninahitra ny tompo ny filazana tiako apetraka amintsika rehetra dia ity raha sitrapon'Andriamanitra moa any amin'ny fiandohan'ny volana hoany dia isy feonamben'ny mpanompon'Andriamanitra ato amin'ny fiangonana RHEFI ho tanterahana eto amin'ny toerana ity manomboka ny alarobia 7 volana ho ka hatrany amin'ny asabotsy 5 volana ho zany io fotoana io andre vahiny marobe zany tsika dia misy amin'ireo vahiny ireo no tena hoe hipetraka ato amintsika mihitsy satria tsy manana toerana hivatanana eto Antananarivo ry zareo dia manoloana izay indrindra dia nanentana anareo tamin'ny herina ary androany dia mbola mafisiko aminareo ny fanentanana hoe andaotsika andray anjara andray fanohanana arak'izay trahatratsika andraisana andreo vahintsika ireo amen na zao ny teneniko aminareo tandremo sao vao fitaky ny devoly isika satria efa miasarotra ny fiainana miakatra ny vidim-piainana dia manoloana zay dia matahotra ianao ny andray anjara anohana ny fanjakan'Andriamanitra na andray anjara anohana andreo mpanompon'Andriamanitra vahintsika zay ho avy ny devoly mantsy tena manafika ohatr'izany mihitsy ve ianao ve tsy mba hiomana amin'ity fiainana misolotra ity ko mbola amoaka vola mbola andray anjara be eo indrindra ny tokony anaovantsika défi na dia miakatra ry vidim-piainana eto amin'ny Madagasikara izao tsy maintsy mandray anjara ho fanohanana ny Andriamanitra sa tsy zany ve no tsara ke ty teniko ity ny principan'Andriamanitra mantsy dia izao mba tokantsika ho tahina mba afan'Andriamanitra mitrantsehatra mitantsika dia mila manome isika mila mamafy isika hitanareo zao voatantara amin'ny bokyny mpanjaka voalohany ao dia misy tantarana vehivavy anankiray tao amin'ny tanàna Zarefata vehivavy mahantra sahira-piainana ka tamin'izany fotoana zany nisy mosary tao amin'ny tanàna io dia teny ny zavatra anankiray mampahery mba ahafan'Andriamanitra mitany io vehivavy mahantra sahira-piainana io zay efa matsapa-tena hoe tsy hoe le ntsony dia ho foatsy zahay ho foatsy zay menakavy satria lany ny vatsy dia ina ho ianao no nataon'Andriamanitra niantso any Eli mpanompon'Andriamanitra izy hoe makanesana ho azy Zarefata
dia manatona lay vehivavy mpitondra tena lay vehivavy mahantra ao zarefata fa io vehivavy io no efa niotendreko mba amelona anao resy tsaratsara inge zany hoe io vehivavy io no efa niotendreko i Andriamanitra amelona anao tsy Elia kory no andeha tady olona hoe aiza ny olona mba hanampy ahy amin'izao mosary eto amin'ity tanàna ity izao fa Andriamanitra mihitsy no mitondra ny Elia hoe io vehivavy mahantra io no asaiko mamelona anao satria tiako tahina io vehivavy mahantra io dia rehefa niona tamin'io vehivavy io izy dia nangataka tamin'io vehivavy io dia isaorany Andriamanitra fa tena nanome tokoa ilay vehivavy mahantra tena namatsy tokoa dia na zavamagaga ilay kely teo am-pelatanana no tahin'Andriamanitra ka natonga azy ireo nanana ny ampy na dia tao anaty mosary faran'izay mafy azy amen mila mijoro ohatra zany mihitsy isika fiangonana tena mila mijoro na dia niasatra ary fiaina eto Madagasikara tsy mivadika amin'Andriamanitsika mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra matoko ny tenin'Andriamanitra ka raha misy fahaletanana hoe andray vahiny isika sanatria anao salidobla hoe tsy vita intsony pastera raha tamin'ny roa taona telo taona mbola navita ihany aho fa mity taona ity manao salidobla aho tsy vitako tsy ho zany aoka tsy ho zany ianao fa amin'izao mihitsy no hijoroanao anaovanao defy hoe tsy maintsy manome ahy fa izany no tain'Andriamanitra amen 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 ka efa nisy fisikely moa zarena tamintsika tamin'ny heriny dia misy karazan-javatra maromaro reo ahafahantsika mandray anjara ka raisaratsana ke hoe nampidiry ny pastera atao laty fisikely ity anko hoe sira ve moa tsy voavidy raha ho sakafon'olona herinandro ataoko fa tsy sarotra aminay a nividy an'izany fa ninina ataoko tato mihitsy ilay izy mba hatonga antsika rehetra hoe samy andraynjara daholo na dia ianareo izay matsapa hoe tsy manana azy hoe sara fa misy kely eo an-tanana dia mba andraynjara daholo satria zany mandresy lahatra hoe raha mandraynjara daholo reto fiangonany reto na izy amin'ity fandraisana vahiny ity amin'ny anaran'i Jesosy ilatsaka amintsika rotsaka amintsika fitahin'Andriamanitra tompoko tanteraka amin'izay mihitsy zany ka ho anareo moa zany anefa ka tsapanao mba manana ny ampy any anao manana ny atao dia aza pitoviana klasy amin'ireo namantsika hoe sahirana izy ka tsy afaka mandray anjara afa-tsy sira ihany fa rehefa mba manana ny atao ihany anao ary afaka vita mihoatra azy dia mandraisa anjara hoe aloha sa mba andray anjara vary amina gony aloha sa mba andray anjara akoho mihitsy andray anjara menaka amina litatra tena mandraisa anjara araka izany ianao fa izany no lalam-pitahina ho antsika fiangonana amen tamin'ny herinandroany moa efa zareko ty fisy ity dia averinareo fandraisan-jara raha possible aminareo atoato dia avereny ny fandraisananjara tahaka izay fa nataony namantsika sasany fa mba hiazana hoe herinandro melohan'ny amaranantsika ty volana ity no amerenantsika rehetra ny fandraisananjara ka izy aminareo tsy mbola manana ty fisy ity savaty tsy mbola manana dia mangataka andreo tompony andraikitra mba hizara anao hira anankiray sika ao anaty izany tompoko atsakany any tanana amin'izay dia tsy sahirandreo namantsika ireo mizara ty fisy ity mba fandraisana ho anjarana zany atsakany any tananao
dia misaotra sy makasitraka tompoko ny amin'ny fiarah-miasa andrasantsika andreo vahintsika ireo amin'ny fiatimboniny volana iny dia arak'izay nambarako izay Andriamanitra ny anio zavatra lehibe sy mahagaga antsika rehetra izay mamatso amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ho vatsian'Andriamanitra ihany koa amen dia iroso andreny tenin'Andriamanitra indray tsika amin'izao fotoana izao androany ny mpanompon'Andriamanitra vehivavin'Andriamanitra rakoto aritoanina mino zany no hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto raisitsika ho fahasoavana lehibe ho antsika zany mpanompon'Andriamanitra zany ary inoko fa hiten'Andriamanitra amin'ny alalany tsy janona nitehaka ho fandraisantsika azy ny mpitarika fidiarana kosa mentsika toerana mafy any nitehaka atao mafy Aleluia nitehaka dia ho an'ny tompo noho izany andao averintsika mafy atao ambolo ny tanana ho an'Andriamanitra nitehaka voalohany dia misaotra an'Andriamanitra isika satria eto izy makasitraka azy ny amin'ny fanatrehany faharoa dia misaotra anao ihany koa tonga eto androany amen satria tonga isika noho ny fitantanan'Andriamanitra amen fahatelo dia makasitraka amin'ny pasteur Adolphe mivady izay mamea izao fotoana izao afahako mizara ny avatr'Andriamanitra raisiko fahasoavana mpanetreteny zany amen amen miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tompoko inoko fa tsy miala maina ianao androany amen aleluia satria tsika iain'ny avatr'Andriamanitra dia hivavaka foy zay avatra eto androany fitaovana fotsiny tahaka an'ity micro ity tsy teniko ilay izy fa mpitondra fotsiny androany hivavaka tsika mba hampiasa Andriamanitra androany hivavaka tsika mba hitanao Andriamanitra androany hivavaka isika raha eo misaotra anao zay makasitraka anao amin'ity androany ity raha mbola afaka hiaino indray ny amin'ny teninao misaotra anao atompo mbola afaka hitondra indray ny teninao ianao ny ampiteny androany mifonao amin'ny sofina rehetra sy ny fo izay mandray ny teninao ary amin'ny anaran'i Jesosy ampanginina ny feon'ny Satana misaotra tompo fa miteny aminay ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen aleluia tsy adino ho antsika rehetra ny tokantrano ny tompo ny hitantsika manokana amen andehantsika maka tenin'Andriamanitra avy hatrany ao amin'ny Tesalonianina voalohany ny boky voalohany ny Tesalonianina na hoe Tesalonianina voalohany toko 5 andininy 17 andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny afatr'Andriamanitra androany isika rehetra niaraka maky izany ao aorian'ny isa 3 mivavaka ka aza mitsahatra dao verintsika indray mandeha hoe azafady mivavaka ka aza mitsahatra amen eto zao ny tenin'Andriamanitra dia manontany antsika hoe takian'Andriamanitra ve ny vavaka takian'Andriamanitra ve efa tokony vavaka isika dia ahoana mivalina mivavao izy zany hoe tsy izaho izay mitsangana eto na ny paster na ny fiangonana no mitaky antsika hivavaka fa Andriamanitra mihitsy no mitaky antsika mba hivavaka amen aleluia ozy mivavaka aza mitsahatra zany hoe anisany sitrapon'Andriamanitra ry havana anankiray lehibe izany hoe mivavaka amen ao anatin'io tenin'Andriamanitra io no ambadika io dia nitanjona androany dia tsy hivavaka fotsiny tsika senao fa ho tonga le mahery mivavaka amen aleluia
ry havanao ity vavaka ity zany a dia tena hoe sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no mitaky antsika an'izany, tsy olombelona. Tsy hoe izao fiangonana zao moa le fiangonana midresy vavaka ohatra mialatsiny, fa Andriamanitra mihitsy ry havana, Andriamanitra mihitsy, averiko ihany, Andriamanitra mihitsy. Iza hoe Andriamanitra mihitsy, izy no mitaky atsika mba hivavaka ka tsy tsara. Tsy hoe efa tamin'ny herintaona efa vavaka be, efa tokony hijanona indray fa le voaniditra indray zao no tokony hivavaka. Nareo zao no tokony hivavaka fa voaniditra. Zay efa ela no mivavaka. Fa ny tenin'Andriamanitra milaza ry havana, na isika vao androany tonga eto, na ny efa ela, na ny voangakanyana, na ny efa elaela kely, dia ozy izy hoe tokony hivavaka isika ka tsy hitsatra. Tsy tokony aninona, tsy tokony hitsatra, fa hivavaka foana. Aleluia, aleluia. Ny vavaka moa dia tsotra, miresaka fa amin'Andriamanitra. Amen. Raha ohatra zany zao tsika hoe tsy miteny, tsy mivavaka zany. Hoe mivavaka atao nakapoa, tsy mivavaka zany. Fa natao hoe mivavaka dia miteny. Raha miresaka amintsika zao ny olona anankiray, miresaka ve izy dia tsy miteny fa tseritsere fotsiny. Dia miresaka ve zany? Indraindray ny olona mieritreritra hoe zany mivavaka e, za tsy miteny fotsiny. Dia izy zany. Araka ny Jeremia 3:30 izay milaza n'io vavaka io hoe atsoya. Ny Matteo 7 milaza hoe mangata. Eny afaka anao gesteny izao, olona hita maso nanaovana izao. Fa Andriamanitra tsy maintsy mitenitsika. Mitenitsika hoe Jesosy ô, Andriamanitra ô, ray ô, mila misoka bavitsika. Izany ny atao hoe mivavaka. Amen. Aleluia. Dia andeha ho jerevantsika ny mazava-dehibe ny vavaka io. Matoa Andriamanitra mandidy ny mpino, ny zanany, ny olona mba hivavaka. Dia izao ry havana, tena zava-dehibe io. Maninona hoe le vavaka? Tena zava-dehibe. Tsy zavatra maivana hoe eny izay fotsiny mba didiko amin'Andriamanitra dia tao ianareo hivavaka. Fa tena zava-dehibe io vavaka io. Andeha ho jerentsika ry havana. Mety efa hainao ihany fa inoko ny sakafo omen'Andriamanitra tsy iza zany hoe mofo gasy masiso efa taloha, fa sakafo omen'Andriamanitra dia sakafo vao mafana. Amen. Sakafo matsiro. Na dia efa nieninao zany vavaka zany, enoko fa maro amintsika ry havana tsy voazaony na ianao zany vavaka zany. Tsy midity akory zany hoe sakafo masiso ve omen'Andriamanitra? Tsy ary havana. Sakafo vao mafana no omen'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia ajour foana, isan'andro foana, miasa isan'andro foana. Fa tsy hoe efa ela zany neniko a, fa amin'ity an'io ty a dia izao hoe iasa zany a, iasa zany a, hikasika atsika rehetra zany a. Tsika rehetra mihitsy fa tsy ny vitsivitsy na maromaro, fa isika rehetra ataovy. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Afaka manao amainina tsara tsika, afaka manao halleluja, satria izany manam-porofo hoe tafiditra tsara tsika. Fa tsy mihaino fotsiny ohatry mihaino tantara, fa tsika manompo an'Andriamanitra zao, mandrombaka tsika zao, dia manao amain tsika rehefa tokony atao amain. Tsy amainina very havana. Halleluja. Inona ny mazava-dehibe ny vavaka? Luka 2:20 ny andeha ho vakitsika sy ianao a ny tenin'Andriamanitra. Sorona an'Andriamanitra fa misy ny écran a, dia ao tsika rehetra afaka mahita. Luka 21:36. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy, fa miambena ka mivavaka mandrakariva mba hahery ianareo. Hatreo ihany aloha. Miambena ka mivavaka mandrakariva mba hahery ianareo. Ny mazava-dehibe amin'ny vavaka zany ry havana dia voalohany dia izao: loharanon-kely ho antsika zanak'Andriamanitra, loharanon-kely ho antsika kristianina ny vavaka. Loharanon-kely, loharanon-kely. Tsy afaka ny ahita hery ny olona. Raha ohatra zao mihinana mofo doberitsika dia mahazo herintsika energia sy ny sisa ao anatin'ny finanana dobera. Fa ity vavaka ity ry havana
dia maso hery tsy hita maso rehefa mivavaka zany ny olona eo izy mivavaka izy mety mivavaka amin'ny teny gasy tsara izy hoe jesosy eo raha eo andriamanitra eo avy izy mety mivavaka amin'ny teny tsy fantatra ora sabaraga sabaragadi shorobobo regedi bobo rasababa ny maso tsy mahita zay zavatra mitranga fa ao anatin'iny mivavaka iny misy hery tsy hita maso misy hery tsy hita maso herin'andriamanitra amen eny eo anatin'izy mivavaka iny eny eo dia midina arakaraka ny anana fotoana maritra eo dia midina hatrany atapon-doha amen alleluia dia tsy hoe mahazo hery fotsiny dia hery mantsy amin'ny teny gasy hery foana le izy fa ny tena tian'andriamanitra tenenina dia zao pouvoir mampahazo pouvoir amen mampahazo pouvoir anao ohatra ane zay ohatra fahafa le ohatra kanefa mba azahoanao azy misy zao ny olona karazan'le olona mitroka zava-mahadomelona mety mifoka mety mitrindrona mety trotrohany fa zao rehefa avy mitrotrokan'iny izy na mifokan'iny na mitsindrona rehefa avy eo amin'izay izy dia lasa niovana amin'ny fijeriny azy ndre mandeha dia nisy olona ny teny tahaka izao hoe za rehefa avy nifoka drogue izy izy dia very lavidavitra kely tsy lavitra be fa matazana an'le camion dia ohatra ny tomobile ohatra ny zavatra kely be zany hoe misy zavatra miova zany ao amin'ny masony ao misy aramoa sasany mahita liara be manjelanjelatra dia manainga pataloha dia satria avery fa inona le izy avery farano zany hoe vo afaka tsy haiko hoe 2 minitra na 2 minitra vo nitsindrona drogue izy to dia niova sasa tonga dia to dia falifaly to dia nisy zavatra nitranga tao aminy tsy sanatriako roarina amin'ny drogue le vavaka fa tena hiteneninatsika hoe misy zavatra tonga dia mitranga eny ao ao anatin'ny olona riavana rehefa mivavaka izy zany hoe itsika tsy maheno hoe zake tsy maheno hoe zany efa ohatrany avava anatin'ny vavaka tsy hita maso le izy fa ndika ho jerentsika misy fizona vavolombelona be ao anaty baiboly manamafy an'izany hoe tena loharanokery ny vavaka andao jerentsika ary aizy zany ao amin'ny mpanjaka faharotoko fahenina andevaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy etitsika namafisana an'izany mpanjaka faharotoko fahenina andininy mpanjaka faharotoko fahenina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra misy tantara ao dia samy mento tsara tsika rehetra tompoko mpanjaka faharotoko fahenina amin'ny anaran'i Jesosy andininy 9 ary ny mpanjaka Siria tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe any ananina no itobiko ary ilay lehilahin'Andriamanitra koa naniraka tany am-panjakan'ny Israely nanao hoe tandremo fandro makany ananina ianao fa ny idenan'ny Sirianina ary mpanjakan'ny Israely naniraka tany amin'izay nilazain'ny lehilahin'Andriamanitra taminy sy nananarany azy ka nampiambina tany tsy indray mandeha na indro azy dia sositra indrindra amin'ny fon'ny mpanjakan'ny Siria noho izany zavatra izany koa niantso mpanompony izy ary nanao taminy hoe tsy ambarinareo ava izay maninona izy eto amintsika momba mpanjakan'ny Israely ary mpanompony rehetra tsy misy ry mpanjaka tompoko fa Elisa mpaminany amin'ny Israely ihany no milaza amin'ny mpanjakan'ny Israely na dia izay teny lazainao amin'ny trano fandrianao azy ary no mpanjaka andeha izaho izay toeran-dranorahako hisambotra azy ary no lazaina taminy indro Dotany izy ary dia nampandeha soavaly sy kalesy ary miaramila ho any izy be ho any izy ka tonga alina ireo ary nanodidina ny tanàna ary rehefa mifomaraina kosa zatovy ny lehilahin'Andriamanitra ka nivoaka dia indreo nisy miaramila soavaly ary kalesy nanodidina ny tanàna dia olona izay tovy taminy indrisy tompoko ahoana nataontsika ary hoy Elisa aza matahotra fa ny momba antsika dia be no momba azy ary Elisa mivavaka hoe Jehova mifona aminao ampahirato ny masony mba hahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary tena hita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa amen Elisa no atao ohatra eto fa ny tenin'Andriamanitra izay milaza tsy Elisa no nijoroan'ny tenin'Andriamanitra vavolombelona fa Eli tsy adinontsika nefa fa Elisa dia tsisy fa taizany Eli ary Elisa dia nandray ny anjaratro avy roeniny
amen. Eli no lazainy Jakoba toko 5:17 fa Eli dia olona tahaka antsika ihany. Maninona hoe Eli? Tsy hoe anankitelo voamasony, tsy hoe Eli manana tanana be dia be fa mitovy amintsika, olombelona tahaka antsika. Ozy izy ny Jakoba 5:17 fa izy dia nahery mivavaka. Dia voalazan'ny tenin'Andriamanitra moa fa ny fivavaka ity Eli ity rehefa hoe verina amin'ny mpanjaka faharoa fa somary manazava ny Eli aloha, satria Eli dia nahery mivavaka. Ao amin'ny mpanjaka voalohany ao dia milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fivavaka Eli, mpanjaka voalohany toko 20. Amen. Tsy ilay hoe mangataka fotsiny Eli ry havana, fa izany androany ilay tiana ampitaina amintsika. Tsy ilay hoe efa mba mivavaka fa ny tena tiana tongavany androany dia ny tonga antsika tena ahery hivavaka. Tsy ilay hoe mpivavaka fotsiny zange efa mivavaka e, fa ilay hoe mahery mivavaka. Maninona hoe mahery mivavaka? Dia izao aloha verina amin'ny Elisitsika. Elisa tena nodidiny miaramila. Fa ny ankizilany ny fo maraina. Rehefa fo maraina ny ankizilany tonga dia nahita hoe ndrisy tompoko. Fa maninona Elisa rehefa ny fo izy nivoaka tao ny lazainy ny ankizilany hoe lozy ty dia tsy mba nahita lozy izy. Fa ny anazy nitany kalesiafo. Amen. Zao aloha mila mahafantaritsika. Mijereva zao ty fiangonantsika ity zao salina be hitantsika zao trano fiangonana zao. Fa miaraka amintsika eto misy zavatra be dia be. Tsy hitany maso nofontsika, tsy hitany reto voamasontsika anankiroa reto nefa misy. Amen. Halleluja. Halleluja. Dia anisan'ny mazava-dehibe an'ilay vavaka dia zao, rehefa mivavaka ny olona dia misy ohatrany hoe manao lopy izany hoariko fa tsy hoe lopy ilay izy. Lasa misy fijery hafa mihitsiny. Raha nanao ohatra zao hoe ilay olona midrogy dia mijery camion izy dia lasa kely be. Fa tsy hoe midrogy akory ilay izy, fa mivavaka. Dia rehefa anaty mivavaka, ditanareo ohatrany dessin animé any misy pouvoir zany dia lasa hoe to dia mitombo sandry lasa lava be lasa ngeza be masony lasa miova lasa ngeza be dia lozy zany. Ohatra ireny imagination mba andraisantsika lazy ohatra zany kely izy misy pouvoir. Maninona moa ka miaramila efa problème be nge zany e. Miaramila angeny efa manodidina an-trano e, kanefa ilay lehilahin'Andriamanitra tsy mahita an'ireo. Ry havanao, rehefa mahery mivavaka ny olona manana fijery miabo mihitsy. Izany le fijery, izany le omen'Andriamanitra. Ka ny olona mijery olana ty fa izy mahita zavatra tsy hitan'ny olona. Halleluja. Amen. Dia izy moa veo mbola nangataka hoe Andriamanitra sokafo ny masom-panahiny fa tsy izy reo fotsiny ny hitany. Zany ny olona atsika dia zao. Ny atsika dia frappenina hoe influencenina ahoana moa zany lasa cible ilay zavatra hita maso foantsika. Dia izay mahatonga antsika hoe kivy avara sisanisan'ny volako. Ry havanao, ny olona anankiray miaraka amin'Andriamanitra tahaka ny Elisa zao teo dia tsy nahita ilay olana fotsiny izy, satria nahoana tena lehilahy mivavaka izy. Dia tsy ohatry ny olona rehetra izy, manana pouvoir manokana izy. Izany ilay mazava-dehibe mivavaka. Tsy hoe mivavaka ny olona tsy voasazy akory, tsy voasazy tsindriko ihany, fa rehefa mivavaka ny olona anankiray dia misy hery avy any an-danitra. Izany ilay hoe loharanon-kery, misy pouvoir avy any an-danitra ka manana fijery hafa mihitsy. Ny olona zao rehefa mahery mivavaka mijery prianetana izy dia tsy taitra izy hoe arakaraky ny akaran'io tsy lozy io. Amin'io mihitsy vao may tena lasa zay. Alleluja. Amin'ny teny iray dia zao lasa manana fijery ambony be, tsy mitovy amin'ny fijery naturel ny olona. Ny olona rehefa mijery dia le hita masony hoe
jesosy inona daholo rety e fa rehefa ny olona rehefa mahazo hery avy any an-danitra amin'ny alalan'le vavaka miova mihitsy fijeriny tahaka ny Elisa fa ny problème lazay ny fa fitahina amena halleloia zao ny teneny asa matahotra zany ninninona mitranga eo tsy matahotra izy ninninona miseho tsy matahotra izy fa ny mavoan'ny olona tsy mahery mivavaka vao mijery de loasa mijery an'le arak'le maso mitovy amin'ny olona rehetra ihany Andriamanitra nefa fa niatso anao raha tonga eto zasy ianao tsy kisendrasendra zay mandraza ao afatra izao fa Andriamanitra tia hanavaka anao tia hanana fiainana miavaka hanana zany pouvoir amen'Andriamanitra tsy itovizana amin'ny olona rehetra any ivelany ihany fa olona hafa mihitsy amin'ny alalan'inona zany valio aho e valio e tompoko valio e tompoko valio e tompoko io zany tsy hoe voasazytsika mandohalika na hoe zany ny fombanareo ahoana moa le fombafomba figonareo mandohalika mekavisa mekavana tsoloka sa mitraka non non et non fa le izy tena hoe loharano kery loharano pouvoir amen ka fijerintsika ny zava-misy ny olona mijery meratsy ty fiainany ty marina zany meratsy aminazy fa amintsika senao afa mihitsy asitehaka ho an'ny tompo zany halleloia zao mantsy ry havana tena natao an'ny tompo zay tsy ho anazy zay matetika tsika dia mijery ny zava-misy foana eo indrindra zany mahatonga ny ten'Andriamanitra mampirisika atsika hivavaka satria loharano-kery izy io amen Eli moa rehefa mivavaka dia tsy le hoe vavaka fotsiny hoe efa mivavaka fa ozy le mpanjaka voalohany hoe ny lohany teo anelanelan'ny lohalina io zany tsy le vavaka jesosy dia mba io zay zany dia mafy ane manjoy tombo tsy zany fa eritrereto ny lohany eo anelanelan'ny lohalina iza tamintsika nefa nanao an'izany ny lohany eo anelanelan'ny lohalina tsy le hoe vavaka fotsiny zany fa le vavaka mahery 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 orono mbola tsy manangatanana mihitsy mbola meny tantara halleloia halleloia vavaka mahery halleloia zao angery havana e raha tonga tsika manompo an'Andriamanitra nefa tsy azotsika le lazain'Andriamanitra dia tahaka ny olona mijery fampisehoantsika tahaka an'ireny olona hoe mba mandeha tsika na hoe manao présence tsika kanefa Andriamanitra nitondra tsika mba hanova ny fiainantsika tsy hoe mba engane mba hiova fa sao dia zao dia miova sao dia zao sao dia zao sao dia zao tenena akaikina hoe tomoramora hoe sao dia zao e sao dia zao sao dia zao sao dia zao amen halleluia ry havanao izany ny olana ty vavaka resahako ty tsy le vavaka fotsiny hoe mivavaka mba mivavah e fa ity dia tena vavaka lehibe mihitsy hoe le vavaka mahery misy le vavaka tontonony fa le vavaka mahery nataon'ny Eli ataon'ry Elisa amen amen halleluia izany io vavaka resahana amintsika io ry havana noho izany dia zao isika be dehibe ny hoe manoloana amin'ny fiainana zao zavatra mitranga amin'ny fiainantsika zao hoe mesarotra amin'ny fiainana ka izao tena ilaina no mivavaka sa tsy zany tena ilaina no mivavaka tena ilaina no mivavaka mila manana pouvoir mihitsy tsika entina hamakivakiana amin'ny fiainana amen halleluia halleluia olona tahaka atsika izy fa nahery mivavaka zany hoe raha vitany Eli zany dia vitatsika zany tenena akaikina vitatsika zany e amen halleluia anao ohatra aminao itsoroko fahavolombelona ndre mandeha dia nisy olona efa maty moa zao le olona dia io olona io tena tsy mazaka mihitsy le fivavahana tena marina hoe ohatrany hoe manenjika ny mpanompon'Andriamanitra izy zany ao anatin'le fampony
ty ohatrany tsy nahafalifaly anahy zany le izy hoe ty rangahy ko ohatrany tsy dia mahafalifaly anahy. Za nge tena vangin'Andriamanitra ao anatin'io afatra io hoe reny zao nanaovanao vavaka be tahaka izany fa tena tsy namelanao ka raha tohizanao zany dia ahoana. Amen. Dia izao i George moa no anarana, miala tsiny tompoko raha mitovy le anarana. Dia io George io tena milaza amin'io lasa mba makany amin'io fiangonana io. Ohatra zao sy ohatra zao sosotra ary sosotra io tsy hoe amon'olona fa sosotra io rehefa zany tena zay terme sosotra zay dia fantatry ny mpino zay, fantatry ny olona zay na ny ao an-tranonay hoe ohatra ny sosotra rangaha, sosotra makala olona zany fa misy décision ho raisiko rehefa miteny an'izay. Dia izao lasa mivavaka na avy mihinam-bary na amin'ny andro alina zay fotoana rehetrarehetra isateteka ozy ny fiteniny olona teny vavaka foana dia nyteny hoe vangy io George io mifona ho azy fona ho azy fona ho azy na mandohalika nampetaka izay fotoana rehetra vonjeo Andriamanitra kasi io mba andeha hanompo anao tsoroko aminao ngefa na ny andondonao trano George zany tsy sahako hoe andeha hivavaka hoe andeha hitoriteny aminy tsy sahako zany, tsy nanana fahasahinanao an'izany fa zao kosa nefa nataoko ty vavaka mahery ty vavaka ho azy dia efa meme vadiko vao andohalika dia toran'ny daholo zareo hoe George ndray zao ny teneniny io. Fa tena dia fita ao anatiko izay hoe ohatra makampy anao izy fa tena manenjikenjika be fa allo izy hoentina mbavaka. Za zany tsy makala andra George tsy makala azy fa to vavaka ho azy fa le zavatra ataony tsy tiako. Dia rehefa ny vavaka ndray alahady hariva amin'izay dia ozy ny ankizy neny mandondona ao ambany ao iza ny vinatondra George iza vinatondra George zay le izy zay zany nge tena hoe tsy eritreretinao andeha vavaka izany mihitsy fankalan'ny fivavahana raha tena tafahoatra zay ny ilazako azy fa izao re olona tsy nahara George ny vavaka mahery tsy nahara George ny vavaka mahery dia eritrereto saitsainy hoe raha tsika rehetrarehetra eo zany no aka George 1 2 3 tsy rairay fotsiny ray isan'olona inona reny hitrangy tsy le vavaka fotsiny mahazatra atsika io fa le vavaka mahery. Amen. Inona hoe tompoko le vavaka mahery mivavaka foana zao mantsy heverin'ny olona hoe io vavaka io zany dia hoe nareo moa mpivavaka tsy azony le izy fa io vavaka io nge anisa mazava-dehibe amin'io dia aoko fantaritsika fa io nge no ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Raha mananavana zao tsika hoe any Allemagne ohatra tsy ho any Allemagne fotsika koatra famangina vatana fa inona ohatra ny oanatsika amin'le havatsika any Allemagne na any Toliara na tsy haiko hoe any Ambositra inona ny fandraisantsika aminy inona tompoko inona ny fandraisantsika vavaka koa ny sasany inona finday amin'ny alalan'ireo taovam-pifandraisana taovam-pifaneraserana ireo ny fandraisantsika finday ohatra tsy afaka ny fandraitsika raha tsisy an'io finday io tsika raha iresaka amin'Andriamanitra ny finday atsika dia ny vavatsika tsy mila mampiditra fana fa ny vavaka dia izany mahafinaritra Andriamanitra dia afaka iaino afaka andre 7 andro amin'ny 7 andro 7 amin'ny 7 7 jours sur 7 24 heures sur 24 heures afaka iaino atsika senao Andriamanitra oe alléluia. Zareo fa itsika tsy afaka iresaka foana ohatra hoe monsieur le premier ministre na monsieur le président tsy afaka hoe ohatra mba tete resaka amin'ny président anay azy zany dia andeha hoany ve tsika enina dia chef pokotany fotsiny azy tsy ho azoazontsika vetivety zany fa indraindray izy mety mbola nisy nalehany fa ny mahafinaritra be
okandre tsara sofiko sosofinao fa andriamanitra afaka ihany zao dia zao amin'ny fotoana rehetra na miray alina na mifiry na mifiry dia afaka mandriantsika senao andriamanitra alleloia amin'ny alala vavaka fifandraisana iza moa ianao ny afaka vandray amin'andriamanitra iza moa za raha ny filoham-pirenena manahirana ifandray amin'izany foana kanefa fantaritsika tsara hoe tena misy elanelany goavana raha ny filoham-pirenena sy andriamanitra so tsika heritreritra hoe lehibe kely no filoham-pirenen'andriamanitra tsy atopoko lehibe loatra andriamanitra nefa afaka iresantsika senao amin'ny fotoana rehetra amen zany mazava-dehibe an'io vavaka io hoe fitaovam-pifandraisana afahantsika mifandray amin'andriamanitra mety nalahelo ngamba fonao hoe tsy hitako tsozy tantarako n'olona tsisy miaino ahy dia ozy izy andriamanitra hoe eto iaino anao hoento aty amiko zany lasa ho amiko zany amen alleluia dia hoany hivavaka tsika za tsy hivavaka tsika nge zany nohatrany hoe varim-barina e lasa ataotsika inona letrao mouvement sinusoidal zany ny fiainam-bavakatsika miakatra mikina marina zany fa raha tena hoe croissant dia miakatra makany efa be dia be nazy boinina tena marina fa tsika tsy tena ao anatin'le ekipa le tena vavaka be androany ty afatra andriamanitra ty ampitondrainy aho hoe tsika senao andao ilahatra ao anatin'ny ekipa le mpivavaka be fa tsy le vavaka fotsiny za efa mivavaka tsy efa hitanao mivavaka ve pastera vavaka zao tsy zany tsy mivavaka amin'ny pastera nge tsika senao sa tsy zany fa andriamanitra ny vavahana izy no adresentsika fangatahana hoe andriamanitra joro vavolombelona nisy fotoana amen alleloia be dia be moa ny ataoko hoe traiky efa niainako tao anatin'izany hoe fiainam-bavaka io zany moyen ho amen'andriamanitra afahantsika mifandray aminy eo amin'ny fiainantsika riavana za aloha tia miazay ao anaty fonoteny hoe ilaina vola fa tsy ny vola no mahavany fiainana rehetra fa ity vavaka ity dia moyen grand moyen fitaovana ngeza be omen'andriamanitra atoby eo antsika zanak'andriamanitra hoentitsika manokatra varavarana hoentitsika andray zavatra goavana zay le fifandraisana efa aveo mantsy epitako izay amin'ilay vokatra le vavaka hoe inona avy ny vokany satria raha zany ary mazava-dehibe azy mazava ho azy fa misy vokatra goavana zany sa tsy zany fa tsy hoe vavaka dia zay fotsiny tsy hitako hoe inona moa zany fa raha hoe fifandraisana amin'andriamanitra ny olona raha very avana manana fifandraisana ataoko hoe amin'ny député eto amin'ity fireneny ity misy tombontsoa zany misy vokatra ane zany maika fa hoe ny lehibe so dia tsy hainao tsara iza hoe lehibe halleloia ny lehibe indraindray tsika dia tena reraka be hoe tena tsy raha in'ny olona tsy mba misy olona fantatra ao tsy dia maninona raha tsy misy olona fantatra misy fantatritsika moa dia fahasoavana be fa hoe andriamanitra ny misy relation amin'andriamanitra nareo nga misy relation amin'ny olona ambony takininona andriamanitra manana relation amin'ny olona ambony andriamanitra no anarany manana relation amin'ny fa tsy zay nge tsy dia manana relation fa vavaka sisy ohatrany tsy tiako zany ary tsy tian'andriamanitra le vavaka zany dia efa ohatrany hoe vavaka sisy mafantatsika moa tika zany io vavaka io zany maivana be io nefa io solution voalohany satria ny lehibe zay fantaritsika rehetrarehetra eto mbola andriamanitra daholo namorona an'izany mbola andriamanitra namorona an'izany averiko ihany mbola andriamanitra namorona an'izany dia tsy voatery hoe vola zany foana
tsy hoe tsy mila vola na zana ianao mila vola tsika menakafo tompoko fa tsika man tsy dia olana hoe ahoana no tavavoaka tsy manam-bola za mijoro vavolombelona be dia be ny fitahiana azoko tsy tamin'ny vola ary zany zavatra zaraiko zany a tena tsapako hoe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako be dia be tsy zavatra hoe 500 a na valeurana 2 alina na valeurana 2 hetsy koa ngamba mifozy ianao hoe zany ve mo 2 hetsy zany ve mo tsia fa tena goavana be dia be anisan'izany ohatra ny tranopetrahanay a tany men'olona tsy ny vidiana trano misy anazy mivady aman-janako tsy trano fiangonana fa trano petrahanay fa ny trano fiangonanay ihany koa dia tena nampahery be anazy zao moa nitenen'ilay olona hoe tena enjana be pasteranareo io a enjana be io raha idominina olona zay moa fandraisany azy tsy tezitra ary tsy manana fo maloto satria tsy takany e lisy koa nge zava-panahy be tsy takany raha nanofa teo zay a ino nge le ofa mba ofa nitakatra ny volanay tamin'izany 4 ariary mandritra ny 10 taona halleloja manambola be zay a manambola zay 4 ariary mandritra ny 10 taona fa mahafinaritra be nge zao moa ny mangin'Andriamanitra foana rehefa mandeha anaty ravin-kanina any hitanao aza mbataitra zany ma tsy tokony hoe aiza moa ny be ravim-bola tena isika raha lasa foan'izany lohantsika hoe ao man tsy dia misy vola tsy Andriamanitra koa nge nanao an'ireny vola ireny tsy azo endasina ny vola marina sa tsy marina hoe endaso tao saosy ny 2 alina mitambatra zay man tsy be vola be tsika koa be vola be atao avy tsika koa be vola be hoe zay vola koa ve hoe dia tsy ho ananatsika io tany itsahatsika io fotsiny fortune nge io vola be da be ohatrina vao mahazo an'io tany io aty Antananarivo zao eto Madagasikara efa hiazaka zany fito tany zao zany nge tsy azo 5,000 na lavo omena ozy dadabeanay zay lafo nge zany rehefa raha nomena tany tsika ohatra hoe valeurana tsy haiko hoe 2 hectare mena tsika maimai-pona vola zany sa tsy vola valio zany vola zany sa tsy vola raha namoaka paso atriny zay mahavoatsika hoe favao pastera fa tsy dia manam-bola aloha zany miova le izy fa resabola foana le olana vola foana tiandia na ny kristianina zao vo kelikely ny vola dia fa maninona re tsy falifaly tsy manam-bola hoay fa hoany dia ozy Jesosy hoe raha ny vola tsy eo aminao tsy izany ny olana fa raha zaho ozy Andriamanitra ny tsy eo aminao zay ny olana fa raha mbola afaka mifandray aminao a tsisy tsy hovava naninona riavana tamin'ny andro ny takalo velona ny olona zandroany mba te hanazavansaitsika tsy ilaiko ny vola ny henan'olona eny an-tsena tsy maintsy vidiana fa Andriamanitra afaka manome henanao tsy vidiana iza mino zany afaka azo fiara tsy vidiana ianao ataovy amen afaka azo tany ngeza be tsy vidiana ianao azo zavatra maro tsy vidiana ianao halleluja amen halleluja marina nge zany aiza misy an'izany dia mirotsaka amin'ny fitahiana rehefa be ny vola mbo meo toko sy andinina meo aiza zany mahavoantsika avy mitsery tsisy volako rehefa tsisy Jesosy io vao zava-doza fa raha zany vola zany tsy olana zany tsy an'le olana ho ah tena ny akaikinao hoe tsy any amin'ny volany ny olana halleluja amen ataovy amen halleluja ty avy-jona vavolombelona anankiray tsotra kely alohan'le resaka le tany teo ah nisy fotoana hiteraka ny zanako tsy manana lamba naray azy tsy misy olona afaka manome aza moa tsy dia mavita mangataka amin'olona loatra za ty tsy haiko hoe miavinavina ve zany sa ahoana
fa za zany tsy fitako zany hoe mitavanao resaka mifamevoly tsy haiko zany tsy vitako zany ngatangataka aman'olona zany a tsy genrako zany tena mariny zao ny ao anaty foko a amin'Andriamanitra mangataka rehefa tiana omena rehefa teren'Andriamanitra ianao omena tereny fa za tsy mila mandolika amin'andra sitrako ome vola tsy fiavonavonana zany fa tsy genrako zany satria zao a fatako loatra hoe tenin'Andriamanitra io be dia be zavatra namolavolan'Andriamanitra ana na tonga an'Andriamanitra ny teny amiko hitanao zany tsy misy olona afaka navitra anao za ihany dia zao nefa izy Andriamanitra tsy ihany ny fisiko fa toby eo anao raha vao manana ianao tafaramino tafy ianao ary tsy maintsy tafy ianao za amin'io tsisy lambanjazana ray aza kely aloha zay dia hiakatra avy mivavaka lahady ohatr'izao za rehefa mitory teny dia vetretika hoe ohatranareo be dia be ohatray toriko teny nefa toriko teny amin'io olona anankiroa fa tena mitory teny ohatr'izany ataoko zany amin'ny foko rehetra mihitsy ny rava amin'ny fiangonana teo amin'ilay lalatany kely misy fasan'izay nahita vola teo ny zanako ohatrina ilay vola 5,000 ariary 5,000 tsy mahay vola izy neny nahita vola menamena ozy izy fa tamin'io fotoana io na dia ny varo arotsaka ao ratsisy fa zaranga resy lahatra hoe Andriamanitra mahafantatra rehefa matoky azy fa ny olana ankehitriny vao misy olana kely tonga dia miovatra amin'ny endrika fa kina fotsiny tezany olana tony mandalolana indray izy tsika tsy tokony ohatr'izany tatsika na le olana ara be zesta be mihitsy dia sy tiava mihitsy zany zay satria vao nahenony inona indray tsy mazaka tonga ike dia tsy mivavaka zany olona tsy mivavaka ny ohatr'izany raha mbola mivavaka na tsy mivavaka lazaiko anao sao dia diso hevitra koa no ny olana tsy maintsy misy ahoana ary ny afantaranao fa mahery Andriamanitra raha tsy mandalo zavatra anao ary arakaraka ny akarany dingana fampony na hitanao olana mbola tsy hitanao ohatr'izay ny ainao fa izany no tokony hivavahana halleluja amena dia niakatra indray tena sakafo aloha zay fa resaka lamba efa nitantarako antsika izany fa sonodiso lalana lasa niditra tao anatin'ilay trano kely ivavahanay dia sonoa io nietretra andeha ho any amin'ny fiangonana hafa tonga teo izy dia kodikody le pino vitsivitsy kely kodikody anenapy ty sonoa ty dia ozy mivavaka tsara aloha fa tsy mitady sonoa fa mitady an'Andriamanitra sonoa tsy hainao inona no ataony eo fa tsy haiko re olona va azo le sonoa daholo ka ny teniko nitomany le rangasonoa jesosy ary ka ireo mahazo teny gasy izy io na androtsaka vola amin'izay tsy teneniko aminao tao anatin'le arina kely fialanak'Andriamanitra amena halleluja niza hiala amintsika niza tsy tia atsika tsy mitomany amin'izany tsika fa raha Jesosy miala amintsika pertitsika noho izany tsy miala amin'ny Jesosy amena halleluja dia zany hoe tsy miala amin'ny Jesosy nefa tsy miresaka tsy miatso indray maraina inona ary ty fa mila tena miresaka aminy tena misady rese aminy mila fifandraisana matotra aminy izy sy ny teny leo biaranga efa adiny roa zay anao nresaka tamiko raha olona nresahanao lava eo leo izy za zany efa nona be nareo tsy mijanitra miresaka mihitsy leo biaka fa Andriamanitra tsy ohatr'izany amena tsy mety leo izy tenena akaiky hoe tsy mety leo izy mafana mihitsy mifoko miteny an'izany zany ndray makivikivy anao hoe tsisy miaina anao tosy Jesosy efa za izy aiza ny alehako nakaiza gaza tsisy zany mavoatsika kivikivy fa maninona tsisy miaino Jesosy miaino Andriamanitra miaino amen ataovy amen na sorakoraka mafy be
vitanao ve zany vavaka zany sao dia tsy vitanao manahirana be o raha ozy tenin'Andriamanitra hoe ataovy grand écart sarotra hoe tonga dia disqualifié zay pastera grand écart zany tsy vitany rehetrarehetra vavaka ny resahana indraindray nge ry havana ny zavatra sarotra vitantsika fa vavaka zany nge tsy haiko a be dia be ny asa atao a na dia hoe manasa lamba io azy reraka manasa lamba be dia be a sa tsy zany fa le mivavaka io a ianao akory tsy hoe marina fa na mandohalika ara fa inge fitaky n'ilay ratsy fotsiny hoe reraka mivavaka nefa manasa lamba firigony tsy reraka ahoana ary zany ha rehefa tonga mandohalika 10 minitra sasany dia 10 minitra jesosy 10 minitra 10 minitra sasany dia tena reraka be mitsy areto ivavaka io a fa raha sena hoe andaotsika andeha tongotra etiko matrany Andravoangy vitako hoe ivavaka adiny ray tsy atao 10 minitra mba elaenao aloha dia vitako jereo nge raha ohatra zao tsika hoe tsy asiana hira fa andohalika tsika sasany manomboka te pipilavo zany ohatrany inona ary tika ohatrany zava-tsisy dikany ty zavatra ty nefa io mihitsy le lalana zay nge le mahatonga ten'Andriamanitra hoe iety le lalana ka vitsy le izy ohatrany elakelan-trano ohatrany hoe inona koa zao ny dikany elakelan-trano tsy haina hoe mari ara-bengezabe ry ao zao ny assureko fa tena tafita elakelan-trano ety ohatrany tsotra ke elakelan-trano zany ohatra ny ambany tanàna ve any ve dia misy zavatra tsara tsotra kely izy a fa tsy inotsika hoe dia zay ve dia zay ve dia zay ve alleloia alleloia za zao joroko vavolombelona amintsika hoe nisy fotoana zao le nandeha tany Londres iny a za nge tsy manam-bola hoentina any Londres zany dia ny olona mitena ianao be finoana fa dia zay masoa ataon'i Jesosy teteny aminay izy mionoana fa ianao ve nareo raha volanareo kely be le nareo ve dia mba ho tonga any vandravandrako tsara ko raha tsy mivolako mitondra an'ioko tsy mivolako mitondra an'io marina nge zany le resaka tany aloha dia zao nanofa tany zay efatralina ny 10 taona ohatry nisy taona zany mba mahaiza mikoty mba nisy nianatra be dia be eto efatralina ny 10 taona ataovy koty ohatry na ny taona ny ofataniko samy teny reto agna ataovy koty 10 taona efatralina miala 0 ray 4 arivo ha ny ofatranao ty ary tsisy 4 arivo ofatany ray fa zao mampahery be amin'izany a le izy nge fampianaran'Andriamanitra atsika e ahafantaranao hoe tena za vavolombelona fa nanao zava-magaga Andriamanitra fa izany tany no faina efatralina zany tsy dadatoanay kory napamatoa zay manofa tsy avanay zany a sa tsy zany fa tamin'ny fomba mahagaga zay le vokatry le vavaka amen dia ozy io rangahy io hoe le te pastera miny ty ary nataony didi-pananana natsangany ho anisan'ny mandova dia io tany misy fiangonana io vonao anazy io ozy ny zanany dada tsy azonay tsy azon'ny lahy mihitsy ozy ary tsy azon'ny lahy mihitsy satria le izy a mistery ozy ny baiboly vokatry ny vavaka Jeremia 33:3 antsoa iaho alefa misy zavatra lalina be nge io fa tsy takatritsika indraindray fa androany minao fa misy betsaka nomboka takatra zay efa natakatra hiatakatra amena Jeremia 33:3 zao voasoratra antsoa iaho dia hoana toy ho valiko zay tsy miantso ange tsy mahazo valiny fa zay miantso azo valiny ka ampisehoako dia fi zany nataon'Andriamanitra hoe hiantso atokoa ve ianao ho ataoko mahita ianao ho ampisehoako zany Andriamanitra ny ampiseho
Inona nampisehan'Andriamanitra 500 inona nampisehan'Andriamanitra zavatra lehibe sy saropatarina zany hoe tsika olombelona zany tsy mahatakatra fa zavatra surnaturel mihoatra ny dépassement izy atsika zavatra tsy vita volantsika tsy vita fahaizantsika izany le omen'Andriamanitra amen halleluja zany le izy ohatrany hoe andeha hividy eny ianao miaraka amin'ny vola 500 hividy ena kisoa dia aza manao foana any rehefa ohatra tsy mivavaka tsara rehefa tsy azonao zany fa tsy hoe amin'ny anaran'i Jesosy ena kisoa 500 forsena fotsiny le izy misy manifestation d'intérêt anankiray izay izay zao voasoratra eo hoe olona niasa 10 ans tamin'izay nidirako izay dia ozy le sekretera andren-taratasy madama ianao nge tsy mahafeno andreo fepetreo tsy tetena hoe misy zavatra menoko an'io dia ozy izy very fotsiny nge taratasy madama fa tsy ho voaray izany ny anjaranao mandray izay taratasy ameo any accusé de réception mba masaky ianao ny adiveanao nge ka miasa firy taona taona ny anao tamin'izay serviceko 3 ans et demi nefa ny tetaviny 10 ans toza sasany salo dia aloako mipetraka eny petra eo fa ny anao alefako nateriko le izy fa marina ihany le avazivazan-drajao hoe voko vavaka io akoho io fa tsy akoho le izy alikory tsy akoho le izy sa tsy zany ve fa lasa amin'izay za rehefa napetrako le dossier lasa amin'izay resako amin'izay Andriamanitra hoe misy olona mpikarakara mamoaka zay lisitra rehetrarehetra voaray ao anatin'io za tsy nandeha tao ny intervenira hoe iza re mbo namanamako akamakamako amin'reto mpamoaka nyreto anarana zay afaka reto hoe tsya fa za mahafantatra goavana raha vao izy fotsiny ny assuré an'io napoka hivaratra na refitra ninona zay mitrangy ao rehefa izy nanao hoe zao ny ataoko ozy Andriamanitra tsisy afaka mamaly azany fa tsy maintsy manaiky mba fantarintsika ny rehetrarehetra manaiky hatrany amin'ny farany tanika hatrany amin'ny farany atsimo hatrany amin'ny pôle sud hatrany amin'ny pôle nord manaiky an'Andriamanitra hatrany biby lava hatramin'ny voay hatramin'ny rehetrarehetra hatramin'ny dauphin hatramin'ny baleine manaiky an'Andriamanitra inona tsy manaiky an'Andriamanitra olombelona namboarina izy nge ambony be na ambony be io na ambony kely manaiky an'Andriamanitra io rehefa Andriamanitra mikitika io tsy maintsy manaiky fa mahafantaritsika le vavaka moye fikitiana an'Andriamanitra hikasika ny olona zay tianao kasihana nenga tany amin'ny razory io amen sa tsy zany ary tena vita batisoma tsara razory nanolo tena ho an'i Jesosy nidaikadaika moramora niditra amin'ny fiangonana ozy aho hoe enjana zalahy ty vavaka ty asakasakitsika zay tsy vavaka raha asakasakitsika zay tsy vavaka ataovy amen vavaka sa tsy vavaka halleluja amen dia zao teo amin'le hoe tany Londres iny vola ho atsy nisy taiza moa le anankiray teo alohan'le tany Londres tamin'le hoe manifestation d'intérêt sa tsy zay dia zao rehefa mivavaka be vavaka foana vavaka netiko ambavaka za netiko ambavaka mivoaka amin'izay ny lista ozy mpiara-miasa amiko hoe mba atoroy anay rangaly lalana zao nge za efa manory sa tsy zany dia tena ihany veo hainao hoe inona ny lalana natafana Jesosy fa nanako an' Jesosy dia ny firesako amintsy Jesosy dia atao aposy fotsiny zesta be zay manana an' Jesosy tsy resahana tsy toy ninona telefona apetraka fotsiny any amin'ny dosy ao anao tsy tafita ianao fa mila resahana
re jesosy le andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka io sa tsy zany ampiasaina amen dia vavaka ny nataoko za impossible ary havana ny atafidirako ao a ny olona rehetrarehetra atao dizane de service daholy fa za 3 années virgule 5 fa plus vavaka misapo amin'Andriamanitra tsara loatra io vavaka io ivavaka venao ivavaka venao okizay le mipetra-potsiny zao mantsy hiakatra inona daoly niakatra ny ananinaniny averina teo ire mazava-dehibe avavaka dia mampitombo ny pouvoir raha ohatra zany zao hoe ty pilipitry ty ataoko ohatra ampiakariny ery nefa za tsy maintsy mitory-teny eto toy zany hoe hoaiza ampiakariko zany ny alavan'ny tongotra e ahoana asiako escalier zany zany ninina mitranga velany aho zay mahatonga antsika hoe mila mivavaka satria zany mazava-dehibe azy vokatra zay ninina koa ozany hoe tsy mahatakatra an'io avareva mivavaka tsika amen be dehibe ny tsy takatra ny volantsika fa ho azontsika zany 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 manomboka zao dia mitenena hoe jesosy amenao vola zao no resaka vola mba ataoko fampahirezana kely zany androany ataosika lasary mba asiana lasary le loka sa tsy zany ve rehefa te hanam-bola dia tsotra mamboly vola azitsika rehefa te hanam-bola be dia mamboly vola fa tsy le miandriandro fotsiny tolotolorana kely eny ahoany zany mamboly vola ny saka miteraka saka ny alika miteraka alika fa tsisy hoe alika miteraka voalavo tsisy an'izany inona tiana tongavana io volantsika io ary rehefa tiatsika hitombo tiatsika ho be dehibe fa kely tsy ampy atsika dia amboletsika fa zao kosa aloha rehefa mamboly androany tsy androany dia mioty sao dia diso hevitra koa aloha namboly vola androany miandry zao dia zao fa ho avy eo ahoana zany mamboly volo zany andramange dia ahitsika tsy ampy foana le vola miditra le zavatra le dépense ary ivelany iry rehefa hoe ka io vola raha tsy ampitombona zay tsy nijery tsy nahita marina rehefa tsy ampitsony io vola io hatramin'izay ianao 10 foana nambolenao 10 fanatitra taonao zany le mamboly vola ny fahafolo-kareny zany izany ny famelarana fanokafana le varavarany lanitra amen fa efa tsy ampianay ihany io fa hoaniko dia inona tso mona andrasany efa lany daoly fa raha te io dia anana betsaka ary tombony anahy dia zao tsy maintsy mamafy tsy maintsy mamboly dia zao zay hoe convention ingy Andriamanitra efa manokatra hoe sokafantsika indray io zao misy tanimbary amafazana zany hoe marary mihitsy ny andohako vao metritra zany prix miakatra zany hatramin'izay ary vao makeny antsena zany nga mampiakatra tension sa miakatra eny antsena izy ohatrinona raha vehivavy andeha metsena za zao mandehatra vity enombo raika lao tena tsasa sisa ny azoko mampitorona le vola kely mampiasa azy tokony ho ampitombona dia zao aza mionona amin'ny hoe namboly 10 tamin'ny fanatitra ny ampahafolo-karena aloha zany efa tsy tenenina tsony satria ny ampahafolo-karena ino ampafolony aitsika ianao nge raha mame ampahafolo-karena tsika asianao nge raha ny azo zao ny olona reraka izy ny ainy zany andoha ampahafolo-karena izy ampafolony ny ainy zay mahatonga ny olona mandray vola be izy na tsy mivavaka azy fa mandoha 4 million izy any amin'ny hôpitaly ny ainy amin'io mahatahonana ho faty satria tsy nanome lalana an'Andriamanitra hiditra tsihatra eo amin'ny volany fa izao niditra tsihatra Andriamanitra niaro rehefa nanao fahafolo-karena fa tiana hitombo hatrany le vola miditra dia izao ampitombona ny ambolena ry havana ambolena hatramin'izay 10 2 natao fanatitra ampitombona atao 2 alina andao hoe fakahitsika raha tsy miovy hoe za teneko mipiniko
tapoan-tanako raha tsy miovy io samy teny an'izany a aza manao a rehefa tsy mihina fa rehefa mihina dia ataovy nge dia ahita tokoa tsy ampy anao le vola hafafazo rangaha amboleo miafy kely fotsiny ngenao mety tena nody amin'ny pataloha androany pastera fa nataoko fanatitra dolo le vola nody tamin'ny zipo a pastera fa nameko ny tombo daholo nafavila izy fa courage be anao etsy za nge avy namboly avy namboly zany a tsy anatena ny andro fotsy zany rehefa miafiafy kely fotsiny no mandrapa fa rehefa avy eo amin'izay a itosaka zay mahatonga antsika hoe izay mahatsapa rehetra tsy manam-bola reny mihitsy ny any atsoko fa tsy hoe manahirana miresaka amin'ny olona sahirana reny mihitsy ny tokony resahana an'izany raha mba tiana izy raha mba namana mba tiana izy dia teneniko mihitsy tsy teo sahirana tsony mamboly vola zay ihany raha te hanambola te hanana azo dia mamboly azo te hanamboly mamboly vola toy ty karama keliko efa ray alina nge mba raisiko ray andry amboleo dia ahita ianao ataovy amen amboleo samy miteny mafy amboleo amen tsy tena izay moa ny ampianariko androany fa tsy maintsy niteny an'izay satria izany foana ny dilemme eo amin'ny fiainantsika adi-tsainantsika zany foana volavola zany nampivady ara dia be vola dia falifaly ery sery rehefa tsisy vola inona oay zany ve kiteny zany ve fiainany faly ery ny vola milalalaon'olona nefa tsy tokony izany sady zany vokatry le vavaka ary dia zao azo le zavatra tsy takatrao tsy takaritsika amen azo le zavatra tsy takatro ny volantsika zany omen'Andriamanitra hitantsika izy lo fijona vavolombelona nataoko teo voaray tao amin'le izy ozy ny mpiara-miasa aminay hoe ianao tiranga mahita lalana ambanin'ny tany ahitsy kely mahita lalana oe tena sura mihitsy zany fa tsy any ambanin'ny tany oka zava faiza any samy manondry any hoe misy anjaranao any halleluja amen reso tanana ny fiainanao tsara vavaka anareo izay mpanompon'Andriamanitra fahafa mihitsy rehefa ianao ny vavaka tena miteny ianao hoe ianao ny andray tanana hoe harangaleo za zao foana ve asiako vavaka amin'izay io zany vavaka io fa tsy hoe vavaka aloha dia vavaka dia efa miratra ve le mpitarika vavaka men tsy motive mihitsy zany fa olona vavaka mitady zavatra amin'Andriamanitra zany zana be voka be ohatr' zany ara tsy azonao fezina tsy vavaka zany mivadika amin'ny teny hoe mba oaka izay sery aza miditra rehefa zany vavaka dia aza miditra za aza mandohalika tsy mitanakako ianao kiva efa ela be nge sery mandohalika eo hoe aza miditra fa za misy dika mahatonga vavaka eo nga ianao nampianamoaka ty zanako ngeza be atao anaty kiboko ty oy ao andala tsara anao hoe hiteraka ao n'le madamako zay izy Jesosy ny fampitady amin'ity avelao za hivavaka tsy haiko aloha nareo fa za taraiky raha tsy mivavaka za tsy mety raha tsy mivavaka tsy mety amiko ny tsy mivavaka ary ianao mba hoana tsy bebe vola dia alleluia tsisy vola tsasasy ohatra tena fiainana tsy filana ranondranony aman'olona raha olona nge zany tsy mivavaka zany fa mitady olona olona zany hoe jereo fa mivavaka ry zany ny andrazanao 500 sy arivo ame mofo makasoka ohatray fa raha Andriamanitra zany nitodiatsika na tsy fantatry ny zany izy ary tsy dia zany koa ny ilaina fa tsika tena mivavaka amen farany izy zany andeha tany Londres nilo tena inona ny ilazako anazy hoe découverte be ino ana amen tena marina tena ao za hoe zarangano tsy mivavaka tetetra ny loko nazy amen indray dia vavaka ihany fa ity prière fervente ty ity le vavaka mahery be ty io zany ny mangin'Andriamanitra hoe ormino raha toy izanao io dangere be mihitsy fa zay vavaka ataonao zay tena enjana nge
fa ianao fotsiny hoe manao dia vavabavaka tsotra kely ohatry ny olona rehetra indray ianao fa raha tena indray ianao velomiko indray ty a ha dia inona moa zany tsy vavana raha ka olona ray tsika eto amin'ny firenena hoe vavaka ho anazy a andao fa ho andramako indray tsy ho andramako fa ho ataoko a amen tsy ho teneko aminao hoe iza le izy fa rehefa mivalina izy dia sahako indray ny tsoro vavolombelona amen hoe ohatra izao le izy frais tsisy moyen zany andehanako any zangina tatsy Maurice ary mbola tsy nalehako e na la Réunion ary mbola tsy nalehako e na France ary mbola tsy nalehako e nefa andeha ho any Angleterre hony a nikinikiny zaho fa hivavaka aho a hivavaka fa tena mivavaka na makaiza dia rehefa tsisy mahita rehefa miandro bus a rasha barakata barasha dia moa dia sika écouteur kely izy dia ohatrany mira rasha nefa vavaka mitetsy fantatra raha mbola misy moyen hivavako tia mivavaka foana rasha barakati babarasa baba resha mba heverinareo moa fa valisiko efa vita vady amazarako miteny ndriko dia tena tsy manaiky mihitsy efa mivoaka fa tsisy place ny haute saison zao dia ozy aho hoe mivavaka manova zavatra mandana mandeha rehefa tsy mazaka fa aloha za sy ny tompo iaty ato fa za tsy maintsy mandeha 1 heure tao aorianany fa tsy iny ihany mivavaka efa nataoko a fa tsy adany iray dia napoaka nakany Londres oka zava ny resaka fa tena efa mivavaka be a misy amin'ny filiale ny lozan'ny torimaso tozo vatoko inga ianao tsy natory ianao ary mieritra be eo a fa za amin'ny tsy matory tena tsy haiko hoe motivé be mihitsy a hivavaka hoe misy zavatra tiako atao be dia vavaka rasababaragati fa misy fotoana kely mandehana anaty kinina toza maja zanako tena tapitra ndresaka tsika senao a fa nino tena anao sokarababa ndray aloha vavaka ndray aloha eny e ozy ny zanako alefa sineny a satria ohatrany hoe sao dia hiavinavina ka vao misy occasion dia mivavaka vao misy occasion anataksy brosy faly be amin'ilay manao kasibosy reny azonareo ve mivavaka na toko anatin'ny kasibosy io sao dia verinareo fa hoe dia tapenana vavaka dia nefa occasion io fitahina vao mity io satria tsy fantary lerangakaiko zaminy rasababa ao arina ao ety mivadiko amin'ny moto a dia nerakely fa manina anao zany mivavaka ao fa hoeto ny lalana vavaka amen halleluja zavatra tsy mahery vaky anoho ny bomba nucléaire mivavaka raha ireo olona hita maso za rery zany zavatra azoko a ka raha ireo olona ireo ve nivavaka ohatra ho amin'ny firenena Andriamanitra o oka izay tsy haiko angamba fa nitsapako hoe tsika mbola tsy tena mivavaka marina e fa raha tena mivavaka tsika ireo a tsy haiko fa manetry tena tsy hoe za ny tena mahery mivavaka fa za ho atsika ireo mbola tsy mivavaka tsika fa raha mivavaka zany fotsiny ary zao fizona vavolombelona ataoko hoe mbola mivavaka ho an'tity tonga dia taky hoe taky tonga dia misy valiny be ka raha tsika rehetrarehetra hoe zany tena hivavaka ho aly retsy a tsy haiko hoe ahoana ny trango eo Eli rery na vita nandresy lahatra ndray firenena za tiako mba tahaka any Eli tiako mba tahaka any Eli amen anankiray fa mahababo ny nation anankiray fa mahababo ny nation amen andao hivavaka tsika senao satroko foana mpianatra fa andao hivavaka tsika andao hitsangantsika dia samy hivavaka mafy a ngamba tsy mila tena tsy mivavaha mafy zay mangetaeta ary mahazo an'izany a dia hivavaka izy alleloia amen amen sambatra izay tompo manana izany fitaovana tsara zany ahafahanay mivavaka ahafahanay miona aminao moyangeza be menao anay ahafahanay ovany situation anananay pouvoir tsy mitovy amin'ny olona rehetra amen amen makasitraka anao ora shababarababa ora sabaragadi bababara shararababa oragadi sabaragada shabababa oragada bara sabaragadi bababa ori shararababa ragadi bababa
Urasmo baragati baba baraba baba. Uriskari di baba baragati baba baba. Uriketi baba barasamba baba. Riketi baba barashara baba baba. Uraskari di baba barashari di bebe. Riketi shara baba baba raskari di baba. Riketi baba 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 baba. Uriskari di baba baraba baba rashaba baba baba. Ora samba ragadi baba barasha baba. Ora samba ragadi baba baraba baba. Rigedi baba barashara baba baba. Rigedi baraskari dri baba baba. Ora skari dri baba barashara baba baba. Ori samba ragadi shara baba baba. Rigedi baba baba. Tsy voalaza teo fa ny vavaka dia mampandositra ny loza. Mampandositra ny loza araky ny lioka 21. Noho izany mivava. Tsy sitraka aman'olona, tsy fombafomba ny fiangonana, tsy tahotra fotsiny, fa hanova ny tantarantsika senao zany. Amen. Roshamba baraba baba. Uraskari di baba ragati baba. Uregeti baba ragati baba. Urasmo baragati baba rashaba baba. Riskari di baba ragati baba. Regeti baba rasamba baba rashaba baba. Regeti baba rasamba ragati shoro baba. Regeti baba rasamba baba rashaba baba. Oh regeti baba ragada baba. Regeti sabara shabo ragadi bo. Reshmo baragadi rasaba ragadi shno. Rigidi baba ya saba baba. Regedi baba rashaba baba. Warasaba ragadi baba. Waragadi shaba ragadi baba. Hallelujah. 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 Amen, 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 amen. Regedi shaba baba ragadiba. Misaotra anao zay tompo, misaotra anao zay. Misaotra anao zay, misaotra anao zay. Misaotra niterany aja ny voninahitra. Omena ianao zany. Misaotra tompo. Amen. Fisaorantsika n'Andriamanitra dia hiteka faran'izay mafitsika. Raha mbola misy mafony zany tiako dia atao viany. Amen. Dia mialohan'ny amarantsika ny fotoana dia andaontsika hideran'Andriamanitra amin'ny tena fiderana manakoako dia hivavakantsika amarana ity fotoana ity. Alefa azy a. Alléluia. Mino fa tena nandray anao hivavakantsika sady zany ve? Alléluia. Ndaontsika hideran'Andriamanitra ao anatin'ity raha ity Eo tsinjaka Buizo la katige bawana paradise buizo haza na bilele malaki sota bele buizo la katige bawana paradise buizo haza na bilele malaki sota bele ya rame rendez-vous en paradis. Rame rendez-vous en paradis. Rame rendez-vous en paradis. Rame rendez-vous en paradis. Buizo la katige bawana paradise buizo aza maturiture anda wasikiture buizo la katige bawana paradise
tua paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Miumane, svela wavise sosine miumane. Miumane, svela wavise sosine miumane. Mia bene, svela wavise sosine mia bene. Mia bene, svela wavise sosine mia bene. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, 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 rendez-vous en paradis. Rame, rame. Tiatanana mahafoan'Andriamantsika tompoko. Misaotra anao zahay ry Tompoandriamanitra tsara indrindra. Andriamanitra tompony zao rehetra izao. Sambatra izay fa olonao. Ary sarobidy aminao ka dia ampianarinao, toronao lalana, tarinao amin'izay tena sitraponao mba ho fiainanay mandritry ny androm-piainana eto ambony tany ety. Misaotra Tompoandriamanitra. Ary mivavaka aminao zahay ho andreo mpianatra anala bakaloria. Mifamindramponao amin'izy ireo ary ho avanao ny olonao ka dia ho tahinao amin'ny fanadinana izay ho ataony amin'ny herinandro ety. Misaotra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy tain'Andriamantsika.